ny tantara eto amin'ny RDV. Asa maizina. Tantara nosoratany Soza Marie Yolande. Ireto avy ireo anome ainany tantara. Vantsoa, ny ravo, Liva, miaraka amin'ny Rakoto sy Sinaizy. Nandray feo, Tovy razana mamonjy. Nanantotosa, Ianjary Liva. Ahoana kirondro a? De rovinsika roa no andeha. Ka zange efa vonona be e. Eno tsy olana andray raha resaka volo zany e. Andray kotsaki. Aza manao an'izany moa e. Fangatsy ao mamanareo. Eny ary, de tsy maintsy andeha iry aho zaniko. Samy ny herinandro de afaka ndry. De tena ho raikitra hivarotra ao foana zany ndry. Tsy maninona ary. Raha pitsano andeha hipaty an'le toerana. Fa mba avereniko elamiko aloha kely le toerana. Ka mba tiako mafisindry kely e. Fantatry indry fa mikorota-tsaina be ange de be ny zavatra mifaomafao andohako e. Iny aloha tadidiko e. Eny amin'ny faritry vato. Hitako fandraisana bus makenika. Ny toerana ilana sy ny anaran'le tanàna no averena. So ihany fa amoron-dalana ty misy ny olona leako ty fa raha reny amin'ny toerana mangina anaty ala reny angamba. Marina tokoa raha andeha ihany na de hoe tena tiako be azy tofo. Tofo malalako. Tiako renao ka noho izany mampitotototo amin'ny tety fahazatany toy izao. Se. Oay. Ary mivandravandra be tokoa le soratra. Efa tsy miafinafina tsony tokoa ny akabeazan'ny olona mpitaizan-kehitra iny. Ary mety tena mahay be zany ty matamsaondry ty. Rondroko moa efa laza fa tena mahay be hono izy araka ny fitantaran'ireo olona efa nandeha taty sy ny tantara tamin'ny rondro. Ary tena vela mihitsy misy azy zany. Toa efa velim-panantenana sahady fa hamokatra ny diako aty. Ka maza ho toerana ianao e? Misaotra tompoko. Ka inona vetrany ny olanjanako vavy zany? Tena manan'olana goavana tokoa tompoko. Ok, fantatro. Vao mijery ny masinao sekondra vitsy fotsiny de efa fantatro. Olana raha-pitiavana io. Eny tompoko. Tsy de mahita tory foana ianao fa mieritreritra azy foana. Marina zany tompoko. Ny fanena taminy aho omaly hariva de niavinavina be tsy fantatro hoe ahoana izy. Ranomasina ihany ny alina tontolo. Ka izy ny voaloham-pitiavanao? Eny tompoko. Nefa tiako izy ihany fa tsy asiana faharoa tompoko. Zay ve ny tena tianao atao? Eny tompoko. Ataontsika raha zay foana e. Zao velaro atao amin'ny avisiavana an'ity bolina kristal mahagaga ty ny felatananao roa. Zao ie. Ary afatoy tsara ny sainao manontolo. Dia ahoana no anaovana an'izany? Aza mieritreritra zavatra hafa e. Aza ampidirina zavatra hafa mihitsy ao an-tsainao fa atombeny eto. Eto. Zay. Rano mangamanga. Mikoriana miadana. Tara-pazavana manenika ny tontolo. Tonga amin'ny fotoana mamety azy. Azony tsara sy tiana. Zay. Zay mihitsy. Ka iza ny anaranao? Mialy tompoko. Mialy? Ien tompoko. Iza aloha ny nalalano ny aty sy ny laza taminao hoe androany ny andehananao aty amiko e? Misy namako izay ny tantaran'olona ny momba anao de izy io indray nanoro ahy rehefa fantany fa hoe anantin'olona afaka mikarakarany aminay tovo ary zay ihany no safidinao aty androany. Tena nanao safidy tsara ianao. Misokatra ho anao varavaran'ny fahombiazana. Marina ve tompoko? Tena faly be faly tokoa ianao satria ho tanteraka tsy ela ny fandrinao. Ka hoana ro mialy? Eny tompoko. Misy sariny ve any aminao? Sarinay miaraka ty. Tsy maninona. Raisiko aloha ty sary ty fa miverena ianao aty amin'ny herin'ny androany. Eny tompoko.
Dia ohatrina moa izany ny vola alohako. Vola tsy vaky ny raisiko. Efa miasa moa ianao? Mianatra asa ka tsy mety afaka baka dia nijanona. Ka ity ary ray alina iny. Aza matahotra tsony manomboka izao fa efa eto am-pelantanako ity e. Dia matoky anao tokoa tompoko. Reo tandremo tsy ampiasainao tsara ireo ody ireo a. Ny fady koa aoka tsy hohaninao mihitsy. Manomboka izao dia ampahalalanao azy fandaharam-potoananao rehetra satria tsy maintsy omena ody ianao amin'izay alesy ataonao. Matoky ianao fa tsy misy adinoko ny teninao rehetra teo. Fa misy fanontaniana kely fotsiny. Moa ve izany raha tsy mifampikasoka ihany izay tsy handaitra aminy ody? Zao ody roa reny a. Ny ray atao amin'ny ranomanitra ao. Ny faharoa ahosotra ao amin'ny tananao sy ny tarehanao. Mazava izay fa raha tsy mifampikasoka ianareo tsy ho voa izy. Aiza no andrenesan'ny ranomanitra any aminao ka adoton'ny sainy ny ody miaraka amin'izay raha tsy mifandray amin'ny tananao sy manoloka ny takolaka ao ohatra. Ahoana anao tafiditra ao anatin'ny ody hosoranao? Noho izany ataovy mihitsy izay fanantonana aminy. Eny ataoko tokoa izany. Tamin'ny larobia izao nefa nahazo andreto aho dia tonga dia vita ny ady. Mba niresadresaka kely tamiko izy satria nindrana sedy taty amiko le koziany dia mba nalaiko tany io sedehako io. Anao izay azoko atao amin'ity sary eto am-pelantanako ity e. Izay mihitsy ho aho. Andeha amin'izay fa sady be olona be koa velany ao ary. Ndao ary. Fa nahoana tokoa ary toy ny tsy mety tia mihitsy. Tena tsy fantatro mihitsy izay tena ho an-tsainy. Toty dia miatakataka. Indraindray ohatra ny tsy fantany aho. Misy fotoana koa nefa miresaka be amiko izy. Mampivadika ny saiko ny mieritreritra n'izany rehetra izany ka. Tiako tofo. Tena tiako. Tiako tena tiako. Ary alaiko hoa. Ohatra vao maika nangatsika le lasopy fa aleo hanina amin'izay ka. Ndry ary tao tonga elan'elanandro fa ngatsy miasa. Mitondra ny rozelany antsiny e. Misy sakafo nentiko anareo tokoa ao a. Efa napetrako amin'ny ramatoramanga ao e. Misaotra e. Fa hono mbola tsy fantatry vazabe tokoa ve miferahanao amin'ny rozelle. Inona no vatany eo e. Variana nitokodina era Madagasikara iny ve? Na ireo mpiasa aza dia fanina ny aoko. Fa raha matetika manapaka ianao fantatra ihany a. Eny fa na dia chef personnel aza ny toeranao. Reo mpiasa ambonimbony ao aminareo reo ihany no atahorana. Ekeko indray aloha izay teninao izay e. Fa tena miraikitra be amiko tokoa ne madame Saondra le vazahana iny. Ka tsy izay hoe no nilainy e. Eny nilaina tokoa fa lasa ambanin'ny zavatra ny vady aman-janako. Efa mahana be ao ramatoa fa manana sipa ivelany hono aho. Fa anga mandeha foana anganareo sy Rochelle. Tsy lahitra kisoka mihitsy izy rehefa tsy eo rangabe. Lasa foana izao. Indraindray aza miala sabotsy izay dia alahady riva vao miditra ny trano. Efa matahotra mihitsy aho vao mahita ny vadiko. Matahotra azy ihany aloha e. Vadinao izao veko. Soa nefa fa tsotra ihany izy ka tsy dia mikidrakidra aloha e. Tambatamba azy ihany aloha ny vadry Gérard. Zay mihitsy ko. Ianao sy Rochelle mantsy ho tena izy. Fitadiavana tombontsoa fotsiny. Ny vadiko indray aloha dia tsy hariko izany e. Fa zavatra iray koa ity te hiteraka amiko ny le Rochelle. Ko tsy oloza ny vadiny efa tsy miteraka. Manao tao foana mihitsy ny vehivavy iny e. Raha vao mananjanaka amiko ny izy a dia ho any an-dafo izay. Avelany eo ny vadiny dia tadiavinao ary koa izany izy dimy mianaka. Ka mety leo le vadiny tsy miteraka re izy. Ny zanany roa tamin'ny vadiny voalohany azy efa ho 20 taona. Dia mbola hiteraka ahoana? Tsy lasa izany. Ka mba te hitaiza zaza avy aminao izy re Gérard. Zaza zarazara hoditra. Satria tsy maintsy izany ny botra eo raha ianareo no miteraka. Nonofy atandreo izy. Fa ny ahy izy efa mitra mianada ihany ka. Ampy atsara ireo. Ka andeha aloha e. Reto 1 million iny amin'ny volana ambony mandalo e. Sady efa ho lany koa ilay ody aty amiko. Tongava fa vononika etony ianao e. Misaotra e. Mipetra ndriko e. Kivikivy ihany ny zanako izany e. Tena malahelo be tokoa e. Tena marina e. Mipotra eto anatrehako ny fahavalo ry mialy a. Izay mahatonga ny tovy tsy andalondalo any aminareo. Fahavalo isa tompoko? Hono misy mpivarotra kafe ve eo ampitan'ny tranonareo? Ie, manoloana ny tranonay. Arabe manelanelana azy. Zay mihitsy. Marina mihitsy izany.
io vehivavy io ro mialona ny sody mitsatoka eo amin'ny vavahadinareo marina ve zany? Nefa olona miresaka be sy tsotramiko io ramatoa io. Ka zany mihitsy ny nahavoazany anao hoe efa tafalatsaka anatinao koa ny odiny amin'ny alalan'ireo sakafo dinao eo aminy. Marikotitra be amandriana zany. Fa inona mahatonga azy anao an'izany nefa tsy niady tamina tamin'izany izay mitovy taona amiko. Fialonana tsotra izao fotsiny ny azy sady efa zatra manao rasy ka izay hita amin'ny fa tsy azo ny dia asiany. Eny fa na dia tsy manao inona azy aza. Tsy naposiko le ramatoa malemilemy iny navitan'izany. Malolo be aho mieritreritra ny menakely voavolo aniko toy izay nividiko taminy teo. Dia efa nasiany ody koa zany. Mazava ho azy. Andrekakiko. Fa ny tokony atao zao andao heveriny. Dia inona tokoa no atao tompoko? Zao, misy ody omeko anao reto raha riva ianao afafazy manodidina amin'ny vavahadinareo. Tsy handaitra tsony ny odiny rehefa voatsindriny iny. Ay, misaotra tompoko. Manomboka izao tsy hividy zavatra eo tsony aho. Izay mihitsy no ody mahery voalohany, ny tsy fifampikasoana aminy. Dia ity no ody analana sy anadiovana ny ao anatinao tamin'ireo fanafody efa voatelinao zany. Misaotra betsaka tompoko. Andraso kely aloha ry mialy. Inona tompoko? Velaro kely eto aloha ny tananao. Misy zavatra tazako eto amin'ity bolina kristaly ity. Inona tompoko? Tena ho anao mihitsy izy izany. Andraso kely. Vaovao tsara ty ry mialy ifanena amin'ny olona ianao raha vao mivoaka eto. Toa any anaty businy hoe izy zany. Tovolahy tsara tarehy. Hitako eto mihitsy. Hitako eto fa tena tianao izy io Tovolahy izy zany tompoko? Ka zao fotsiny ry mialy rehefa tanteraka izay nolazaiko izay dia ataovy ao an-tsainao fa tena manam-pitiavana be anao mihoatra no hitovy io lehilahy io ka anjaranao ny sisa tsy mandainga anao viany ty boly ty. Rehefa izay ny voalaza dia tsy maintsy izay ny tanteraka. Ka mandehana amin'izay Misaotra tompoko. Tiary ny vola Variana be ndry izany mihaino ira? Ie. Ary aiza indriny mialaka? Eny amin'ny havana. Ka za koa nge ny miala Mipetraka eny amin'ny 67. Any Ambohipoka. Ary ndry aizaka? Tsy lazalazaina. Eny tsy maninona kia. Tsy maintsy ho fantatro foana nefa rehefa manatitra anao Fa hanatitra ahoana ianao? Feno aloha no anarako inoko fa tsy laza amiko ny anaranao ianao. Nefa na izany aza isisika hiaraka aminao ihany Fa iza koa ary ty lehilahy ty Izy aloha tena tsara tarehy be sady mikiata be Fa nahoana ny tonga dia miteny amiko toy izany. Fa manina koa ny masika aminy. Tsapako misy fitempotempo azy zany ato anatiko. Azafady ramatoa kely sao dia nahatezitra anao no lazaiko anao rehetra teo aleo akisakire azafady ary Tena lasy izy. Zany nefa vao saika teny hoe tsy nahatezitra ny teniny. Inona koa ty Way, mahasoritra koa izy zany. Zany nefa to tara be amin'ny avy hatrany. Taoko izay atsy na mila filo. Tena ety marina izy ny ala. Tena tsy nandainga. Io alohako io izy. Marina raha mierika mihitsy. Fa raha vao mitodika io hijikiko avy hatrany. Sa izay no ataoko. Azafady ange. Ianao ahoana? Mba azonao ampindramina avy eny finday anao. Ny ala ny kredi. Nefa misy namako tiako atsona maika. Ka lehilahy ho ny sa vehivavy zany izy? Vehivavy kia. Tiary dia ataovy izay mahafapo anao. Sary-piary ty lehilahy ty zany. Be kredi be nga ato. Misy ihany kia. Za ihany akirondro Dia ahoana mbola ampiana? Aoka izay kia. Marina raha ahinana sakafo tsony raha tondro. Dia izay gâteau jus ary lasopy vidy avoky. Ary kely kibo ane ianao zany Misaotra feno Tena avoky marina. Tena mahafinaritra be aty feno ty. Ny zavatra nofinofisiko ataon'ny lehilahy miaraka amiko mihitsy mitanterahany. Miaraka ty amin'ny restaurant. Tsy
mbola nataony tovy tamiko mihitsy zao. Lasa sainy zany miala zany sa mieritreritra ny olontiana matahotra sao dia hoe ho hitany miala marina fa voaora ray izao no nahalalako anao nefa saiko milaza sy miteny aminao fa tiako be anao. Ny tovavy ohatranao zao mihitsy nefa nofisika hatramin'izay ela izay tojanao ka dia tsy nisalasala nanefity tsy haiko raha mahadiso ahy nilaza aminao fa tianao ary miala. Feno eny efa tsapako hatrany anaty fiara teo fa manam-pitiavana ianao miala. Ary ianao ve mba misy tsirom-pitiavana kely ho aho ao anatinao? Feno tena hainao no nanjono ahy. Asa raha ilaza hoe mora voarebireby fa samy manana ny fahalemeny ny olona fa ireo fihetsika sy nataonao rehetra dia ampina ampitsiry ny fitiavana tato am-poko. Tianao koa ary Feno. Mialy tsy mampoziko tokoa valianao fotiany fitiavako. Misaotra ary mialy tena moramora izany ijerijery ny olona angesika avy aloha hijery any izay hijery mialy tena noroka ny takolako tsapako hafa mihitsy nge rehefa hitaonilako ianao ry mialy. Ary ianao ka tositosy safosafo eny hatramin'ny oro ka ataontsika avokoa. Ny teny mamy tsy lazaina tsony tambitamby ihany koa to mahatsiaro fahasambarana izany ianao koa moa mahay manangoly taterahanao daholo ny tiako sy ny lazaiko rehetra ka ny mampifaly ny olo tiako ange ny tena tiako ry mialy fa hono aloha rovinany mba velanao any aminareo mahandrasa kely rery Feno za koa aza moa mbola tsy nentinao tany amin'ny ray aman-drenao ka efa hoe any ambanivohitra ange izy ireo fa raha tianao dia amin'ny andro fialan-tsasatra hitiko any ianao ny tsy hitondrako anao eny amin'ny trano misy andray moa dia tsotra fotsiny mahery loatra ny fakapanahy sao dia tsy voatohitra raha zasy anao rery no an-trano. Aleo mitoerana kalamanjana ohatr'izao ihany fa mihitsy ianao ry Feno tsy mbola nahita tovolahy efa fantatrao daholo nefa ny momba efa tsy madio tsony any nefa tsy nanararoatra ianao ka ny fitiavako anao nge ny mahatonga anajanao ry mialy. fa nahoana ry any tovolahy morainy be toy izao foana tovy izay tsy mieritreritra ny animba fa izany ny tolo tena izany mantso ny veriko fa fiporovim-pitiavana nefa arakaraky nanaovana an'izany vao maika nampiafafa be any tovo toa nampisy antsana manelanelana anay izao indray Feno toa mikiro any an-tranony ka zarako aza ny teny an'izany izy ezaka hitandry tena mialy mangatsika nga ianao eto anelanao ve dia ary atsika mialy malalako tiako ianao ela mialy zany ka inona ny vaovao? Tsy dia misy olazainy ka inona rehefa tsy ny momba ny tovo hoe ahoana manana sipa izy le kozy ihany ny tantara tamiko ary efa mifanerasera be amin'ireo ray aman-dreny izany vehivavy izany hono izy fa efa vita ve mifanadinana nataony? Mbola tsy vita zao aza vao manomboka mieritreritra hoe alehako any amin'ny toerana nanaovany fanadinana io fa so efa ela fikeniny eo izay tokoa mety fa mba saika ny anao hoe nanahoana ihany le izy? Marina tsy nisy mipika ny lazainao rehetra ka zay efa tapabolana izao ny arahanay nefa tao tsy tia sady tovy ihany ny tiako. Asa na noho izy le voaloham-pitiavako ve mahatonga an'izany matetika tokoa ny tsy mety adino reny voaloham-pitiavany reny nefa rehefa tsy tia izy dia tokony atao ahoana? Ka zany ange ny nanatonako anao hoe hitiavany angaty tsara noho izy le tovolahy mifanena taminao? Ny tsara noho izy sady misy vatana fa ny tovo reny tiako sarotra amiko ny anadino any tovo tiako loatra izy. Ka ianao ihany io aleo karakaraintsika tsara momba azy. Dia io vehivavy hoe sipan'io ataonao ahoana ka? Raha tsy misy zavatra momba io zazavavy io nga tonga ty amiko misy azoko atao tsy hitako izay azo atao. Karaha hoe ataoko izay fanerasirana amin'izany vehivavy izany dia asiana hody. Raha vitanao izay dia vao maika tsara fa ataovy aloha izay fandraisana amin'ny tovo tena tsy ho avy indray mialy
efa matetika azy zao natomatomany foana. Ataona tokoa fa mbola hitovy ny masaka ao am-pony sy ny sainy. Voamafy atiako, tena tiany mialy. Tovavy tsara tarehy, tsara bika ohatr'ireny tokoa ve moa tsy alatsa-pity izay lalovany. Andeha hamonjy vidiana amin'izay afa-tsy. Ny telefoniny koa te efa nitapahany. Ohatrany tsy te hifampiresaka amiko intsony mialy. Manahoana ary mialy a? Manahoana Andramanga? Inona no masaka ao? Mandro soa aty misy ronono ato raha isotro ndriko. Sady mety mbola ho ela vao hivoaka le ramose niditra ao Ary betsaka tokoa ny lehilahy miditra ao amin'ny madama Saondra hoe. Ie, ka samy mba mitady izay mahasoa azy daholo reny. Na vazaza tonga etiko. Efa maromaro tokoa ireo vazaha hitako teto. Matsiro izany rononon'ny Andramanga izany Tsy nitapoka mihitsy io na dia rano iray kaopy azy. Eno Sady voavy ny terena koa. Misy vomanga koa nge io raha mahavondriko e. Tsy dia mahazaka an'io ahy. Iny fa nivoaka le olona. Aleo andeha kely ahy. Mandeha any. Andray, manahoana ianao mademoiselle? Manahoana tompoko? Tena izay mahavoanao e. Ka mevera tena. So dia mba izany tokoa. Izay mihitsy vao hotan'ireo olona ao an-tranonareo ireo mifady rehetra ka tsy asa mihitsy ny ody raha tsy miataka ao ianao. Hiala ao an-tranonay ve dia ho izy? Dia ahoana no ataonao? Izay ataonao e, torohevitra ny afa angaha ianao tsy manana havana mipetraka manodidina ny renivohitra ohatra. Izao mantsy mandra-piasa an'ireo odinao fotsiny itoeranao lavitra an'ireo havanao manota fady ireo. Tiako milaza aminao fa sarotra be raha hipetraka amin'ny havana. Aleoko aza mitokantrano. Vao maika tsara raha manana fahafahana anao an'izaniko. Tsy vola mihitsy aloha ny olana amiko satria efa hisokatra ny salon tantaniko hoe mbola afaka mangataka vola midada na neny fa tia fomba ilako ao no olana be. Mitadiava hevitra izay sisa ny hitako mety hoe hatateraka ny fandrinao. Eny dia hitady hevitra indray ary ahy. Sapako mantsy ry mialy fa mitady tsy tokony herin'ny hodika ianao nefa tsy avy amiko loatra ny tena antony tsy andairana. Ka anjaranao sisa izany midira. Manahoana tompoko? Salama tsara. Ka nahita hevitra ihany? So fa nisy namako izay fa ratsy izany dia tsy nisy fika e. Tsy dia mifanalavitra tamin'ny tranonay ny tranony. Ay ve ao andrenivohitra ihany. Manana épicerie zareo dia izy no mivarotra ao. Izany hoe trano namboarina somary miataka amin'ny tena tranonay io. Dia ao amin'io efitra ambadika azo atoriana. Dia ao amin'io efitra io izany ianao natory? Tsy zaririka. Tsy maintsy miaraka amiko ao rondro. Ireo olona efa miambina an'io épicerie io ihany no lazaina. Izany hoe mbola mifampikasoka amin'ny olona hafa ihany izany ianao? Anka ireo mpanampy Rolanke any ambadika no matory mba zaso rondro mitokana. Eny izay izany fa tadidinao tsara ny fampiasan'ireo ody ireo tadidiko tsara ka. Andraso ary fa misy ody omeko anao indray ty ka sao dia mieritreritra indri dia izany ny antsoko. Amin'ny fito na amin'ny fito sasany vao tonga. Ka olona roa ngeny ataoko volo ato andeha any an-dafy alina izy. Izany mahatonga azy hoe zao arivo zao vao no voloko. Aza hisana sakafo fa efa hinana aty an-dalana ihany ka. Mbola tsy tonga foana izy roa vavy. Tena tokony ampiana ra ihany mpanampy ato amin'ny coiffure ato fa toa tsy araka mihitsy. Mahita ny atsara ny asa vita ireo client dia tamana sady mitarika olona. Mahatsiaro vizana izany. Dia inona reny dikan'ireny zava-niseho alina iny? Mahakaka dia zareny nandre azy. Te handrehatra jiro aho nefa matahotra ihany koa raha iarina. Izay indray ary. Mangoritsina ny tenako. Mavesatra be ihany koa. Mpamosavy marina araka ny tenin-drondro izany. Andeha ho tairiko rondro. Ndre ary aiza izy teo? Ohatry ny tsy eto anilako nefa dia nifanila lamosina teto izay. Lasa izany rondro teo toa zarery no eto am-pandriana.
ngeza ny tenako. Zay fa mahetsika ny tenako. Nahazaina tsara ery a. Lasy le mpamosavy. Fa ino ty tonga vao maraina be ty? Ka efa ela ary any tokony ho aty saingy tsy afa-nikofoka tamin'ny Roselle. Lasa indray manko ny vadiny de tsy maintsy za ihany ange no analany vokony. Fa misy inona ry Gérard? Or madame Saondra, zao aloha e. Tadidinao tamin'iza tonga teto iny. De nahita tovavy kely niditra tato aminao a. Tovavy kely toan'iza? Maro be any mantsy izy ireo no tonga etiko. Somary lavalava zay izy a. Lava volo be, tonony tsara ny abeany. Fantatro avy hatrany raha vao hoe lava volo. Izany a? Mialy zay, fa ahoana? Mialy no anarany. Tena babo mialy madame Saondra. Tiako be avy hatrany iny. Ianao ty ry Gérard tsy andalovana mihitsy mba hamarina. De atao hoe zy Rogelle zay efa lasa vadinao faharoa mihitsy. Ariko indrazoko mialy. De afoy izany ny faranam-be efa nikendrenao. Haiko ireny mandamina ny zavatra rehetra e. Fa izao madame Saondra, omeko vola be ny ianao raha omenao ahy mialy e. Eny ary. Ny ahy vola ihany ipetrahako eto. Misaotra betsaka. Ty aloha misy cadeau kely omeko e. Zay fa andeha fa tena mbola makiasa. Inona ny lary Gérard? Manahoana mademoiselle? Manahoana tompoko? Tena mifanena foana zay a. Tsy maintsy azoko iny e. Mahatoky amin'ny madame Saondra fotsiny a. Efa azoko tsara tsaina fa mitana ody koa io sy mpanitovy io e. Ary tena izy ny tonga manakorotana anao isan'alina izany. Marina ve tompo? Marina mihitsy izany e. Te mpamosavy izany miaraka amin'ny olo tiako. Ary maninona raha tonga de lazaiko antovo ary izany? Mieritrereta vao manao zavatra e. Raha iteny antovo ianao ho sarony eo ny ataonao. Tadio fa tsy isy lehilahy ho tia vehivavy mpilalao ody izany mihitsy a. Marina tokoa izany. De inona ary ny ataoko tompoko? Mialy a, ianao ange mafiloha e. Raha nanaraka ny teniko ianao efa teo aminao tovolo tianao. Tenenao amiko re izay tokony ataoko tompoko. Mitsaly loatra e. Izo sy mpanitovy morotsaka tsy hatra mampiororo ahy isan'alina izao. Tsy tokony isy nefa izany raha manalavitra an'ireo olona mihinana sy miosina amin'ny fady ireo ianao. De mbola izany tokoa ve? Ie, matotsy miasa mihitsy ireo fiarovan-tenanao. Ka asa raha ekenao ry mialy ny hiala amin'io namanao io a. De hoay za? Misy trandra matora mangizay ary atsinanana re a. Horesahako izy de mipetraka any aloha ianao. Eny e, mazoto aho nefa inona indray no lazaina amin'ny dada sy mama? Ilazao fotsiny izy hoe misy zavatra ataonao e. Mitombo herinandro indray izany ny fotoana angatahanao. Eny ary, tsy maintsy ataoko izay hevitra rehetra ny ekeny dada sy mama. Sady efa 20 taona koa zao ka tokony halalaka amin'izay. Fitiavako anao ihany matsorotovoko anaovako an'izany rehetra izany. De aty ve ianao no mody isakariva? Ie, aty nge mbola milamina tsy tony ao Antananarivo ao rehetra. Fa mangina loatra ka. Ka ianao efa zatra ny leko tababeko. Dray. Ay ve trano be izy ty e? Tsy araka ny eritreretiko. Mba manana ny maha izy azy anie izay vadiko izay rehetra. De izany mba navitana ian'ity trano be ty e. Saingy efa lasa izy de za rery no mipetraka ao. Ianao rery? Ie. Fangatsy niteraka ianao? Menadany zanako ka. De rehefa nanambady izy ireo de lasana rehetra any e. Efa mandro soa aloha e. Ary to mikatona fotsiny varavarana ange e? Efa hoe tsy misy atahorana izany ho any aty e, milamina tsara. Ary andao hiakatra any ambony fa any riko no mipetraka. Fa ianao rery angano? Atao ambony rihana ato? Ie. Atao ambony rihana e. Fa maninona raha misy anao koa e? Tsy mety izany amiko e. Tato no hevitra izay zanako vavy izay fony izy tsy mbola nanambady. De inoko fa tsara anao ny ato e. De andao aloha aridina any an-dakozia amin'izay e. De ao ndriko no mahandro sakafo fa za hamonjy ny asako eny amin'ny Saondra. Eny ary. Aza matahotra ho afa milamina tsara ny ety e. Ka manao any izy ao? Tena sarotahotra loatra ny ianaoko. Zany saika tsy hiakatra tory izy raha matotia. Fa ny firony izy miravy?
Milaza izy fa midimy no anakatona ny coiffure dia izay vao ody atiako. Ataony embouteillage mamay iny, tsy fatangahony izany. Ka mety mbola tsy tratra hariva mandalo tamin'iny lalana iny izy ko. Izay aloha fa andeha hikarakara ny sakafo hariva efa amin'ny 4 izao. Dia lazao rehefa vita ny rano androko e. Tsy efa vita ve izay andraso fa jereko e. Ay, mbola tsy tonga ihany ary ohatry ny misy manaraka ange azany. Aleo afainganina ihany fa mindra hiditra ny tialy. Kay, tafitoana matahotra be tena misy manaraka. Aleo hitodika. Io ary olona sa ino manao akanjo sa lamba fotsy be io. Oay, to io alohako io sahady. Iverina ka. Oay, to io orinako indray le izy teo e. Andrakako io. Sofa efa kaiky le trano. Tonga. Nendramanga. To tsy misy olona ato. Maizina be ny ato an-trano. Aleo hiditsaingana ka. Fa aizy Nendramanga e. Za efa matory. Nendramanga, aizy ianao e. Dia zany feoko miantsoantso be zany ve dia tsy hisy andre. Aizy aloha ny avokasika aho tsapatsapaka eto akaikin'ity fatany. Tia kosa angamba ka andraso arehatra. Aizy ary le tiro petrol. Io tena mbola tsy tonga tato mihitsy Nendramanga. Na ny afo aza tsy nirehatra. Ndre fa ino io zavatra misarona ambony latabatra io. Aleo jereko. Doviliana ao anatiny. Vary sy laoka. Sady mbola mafana. Anjara sakafo vety. Aleo aloha hidiana mafy ny varavarana dia hiandry Nendramanga ka. Tena mifolo alina. Tena matahotra be azany. Laiza ary Nendramanga. Misy mamono varavarana izany. Nendramanga ary ve izany e. Zay fa miakatra mitohatra. Ndre ary to tsy niditra. Tsy ray mandehako. Teo lasa ao an-davarangana ve. Ny varavaranao nefa midy. Inona izany? To feo am-biby be. Mama, fa inona izany? To misokatra ny varavarakely. Inona io fotsifotsy be io? Vonjeo! Inona izany zavatra mangatsiaka be misafo ny tarehako izany? Tsofiny rivotra kory le jiro efa nitsilopolopo teo e. Misy olosetona ny tongotra. Misy mamatitra. Misy olosetona. Misy misitona mivoaka. Misokatra ho azy ny varavarambe. Nivalahako. Vonjeo! Dia izany zavatra nanjoala tao tompoko. Tena tsy teverina antsony ahy e. Be mivanaka fotsiny aho eto mandre an'izany. Na nidiranao tao an-trano aza ange tsy henoko akory. Tena marina very Nendramanga. Izany. Nefa ve ianao dia tao foana? Ie, natory efa za koa moa somary reradreraka. Efa nitsofoko ny jiro ny sakafonao aza tatinga eny nandrahoako e. Tena maherana dia voly manaraka anao ry mialy a. Ataoko malala ny hery koa nefa izy. Ataovy mihitsy re tompoko. Tena mampidaly aloatra izany. Sotra ihany anaovantsika azy e. Misy ody mahery andresentsika azy. Mila miady tena miady sika.
ary maharitra amin'ny ady atao satria tsy ho resy mora foana io ratsy io. Aiza le tady ramatorany tongotra ao? Any an-trano? Eto aty nge zay Ramanga. Tsy mandeha miasa aloha ianao androany fa ho karakaraiko tsara. Fa mandeha ana aloha any an-trano. Maka aina tsara. Atero any nge izy Ramanga. Eny. Marary daholo ny tenako. De tsy misy atahorako tsony ve rehefa miverina any Aza matahotra tsony fa izao tsy maintsy mandro any tendrombohitra ianao mba hanadiovana anao tanteraka. Tsy izao anefa fa mbola hijery andro tsara. Inona izany? Sa nanofy nandre zavatra mihitsy ateo ka miakatra mitohatra mihitsy izy izany. Aiza le ody? Ndry fa aiza reny poketrako andre kakiko? Adino an-dakozia nefa tena nataoko le ody. Io fa misokatra amin'ny varavarana. Misy olona io. Olona ve? Mainty be. Mifona re tompoko. Fonjeo. Io fa manantona. Misy manantona ny tanako. Nendramanga! Ao aloha sotroy ty dite ty Nendramanga. Andeha ody ahy. Tsy janona eto tsony aka. Mitony aloha ianao Fa nanina koa nefa no adinonao ary ty ody ty Saiko tsony rery Nendramanga. Ary hitanao ve reo tady namatorany le devoly Ka tsy nahita tady zany ako. Fa mbola nifatorany ray ve ianao Tsaroko tsara nisy namatotra de tsy fantatro tsony avy eo Nefa de tsy nahita tady zany ateoko. Enao natory tsara mitafy lamba ny tairiko teo satria fotoana efa tokony foazanao de sao de ho tara ianao andeha hiasa de zay nge namoazako anao De tsy nikorotana ve ny fandriana? Milamina tsara ka. Io mbola hitanao ioko. So aza fa tsy mitarity ny tao andala tsara indray ianao. Nendramanga. Andao any amin'ny Madame Saondra. Maka aina tsara aloha Rehefa aveo tsika mandeha makany fa ity ataovy tanana tsara ny fiarovatenanao. Andeha kely aloha Manao ny to? Manao ny feno. Tsara ka, fa hono efa ela ve raha mise Gérard ny tatao ka? Efa ela ihany zay ko. Ary tsy de misy olona androany zany Nisy tokoa teo fa nasainy Saondrana lefa fa misy resaka ketrehan'izy Gérard mihitsy ao Ka andeha aloha zany fa mba omeo rano mangatsika kely eo aloha ny toa. Ohatry mafana be zany andro zany ko. Ka maninona nefa raha miandry ihany de misakafo. Ivezivezy eo ve? Ka ahoana re zany? Aloha andeha kely any an-tsena re. Hijerijery zavatra any de isao-vary eo ihany are. Mandeana are. Ohatray, ory feno Ahoana ny to? Mba hitondray kapany ahy. Ohatry nefa fisaka be ty anaovako tiako. Andraso fa akavola vetivety ahy. Eny are. Tena le rangahy io tonga io. Hanao inona ty? Manao ny mialy? Manao na tompoko? Efa hoe Gérard hoa. Mba mizara mihitsy mialy miantso amin'izany Bediko raha tsy mbola manonona ny anarako eo Marikorikoana mijery an'ity rangahy ty aza. Mialy andeha hoaiza indray sika Tsy te andeha ka. Hijanona eto no mahafinaritra. Lasa tamana tokoa ianao Ory mialy te hanampy be anao ny ahy Anampy amin'inona? Raha hitovy no entinao eto anatrehako de izany ny fifaliako. Mba masikambo koa mialy zany Ory mialy Mialy tena tiako ange ianao mahafinaritra ery manafo safiny volonao mariny Mamanay saza anao. Azafady fa hikarakara ny sakafo koa. Tsy mahazo manao zany ianao Isaondra ny teny fa asaina makaina tsara hoe ianao. Zany no tsy amelana ianao etsiketsika ty. Andao hisakafo any amin'ny restaurant tsika Tsy te hampitombo vatana Za koa efa zatra manao raharaha ka aleo hanokona sakafo fa tsy hofanana fotsiny ka. Ao aky seria. Andao sika andeha any amin'ny restaurant andao. Marikoriko anty lehilahy ty. Nefa atao tsy manana hery an'liana azy de manara-po manorokoroka sy manafo savoa izy. Tena mafy vava be ny ianao
tsy mety mibadaka mihitsy ilaza hoe tiany le olona mandeha miandalana io ry Gérard ary amboary ny fandaram-potoananao fa amin'ny herinandro sika ianao nainga ay tsy maintsy hampiditra congé zany izay mihitsy ka efa ataovy ambony ny fanantenana fa ho azonao izy ataontsika tsy te hiverina ny amin'izay misy azy antsony mihitsy zay misy ka do be dehibe no omeko anao hoe ohatra ny tapa-kevitra ihany hoe madame Saondra fa ho asiko zandry ny ray na roa izy efatra menada ary zanaka avy amin'ny mialy zany taranaka avy amin'ny tokoa ve tsy ho tsara tareto ho azy de tonga vaingany io andro andehanantsika io madame Saondra andihizako ka zao mandehana aloha ianao mandeha any aminy tsy efa sasan'ny andro mihitsy ve izy eo zay mihitsy enondro be ny loka hoentiko ao asay voatery ny ankizy ary ny sakafonay roa tena din'ny Gérard na Rogelina na Rovady amanjana ny fanahita amin'ny mialy izy vao tokoa moko zany ny any tsy anambadiako izany fa lavitra ve izany andehanantsika izany tompoko any atsinanana be any fa ny fiaran'ny Gérard matanjaka be ka izy no hitondrantsika any ka na misy aza ny lalan-dratsy dia vitany aza matahotra tsony ianao fa rehefa vita io fanadiovana anao io dia ilamina ny fiainanao hitako mantsy efa lasa lalina ao anatinao ny ody ratsy misaka an'ireo lehilahy tsy hiaraka aminao ary misakana ny fonao koa tsy tia olona tena tianao diovitsika daholo izany androany dia noho ny fisiany ody atao anaty tokoa ve tompoko ny tsy nitiavany tovo izany indrindra efa misy fifampikasoana rabatana tsinona taminareo ka raha vao misy izany dia tsy fitiavana anao bebe koa misy amin'ny tovo fa mifanohitra amin'izany aza noho ny ody ao anatinao nefa ny anton'izany misaotra anao tokoa tompoko fa raha tsy ianao ngamba dia tsy haiko tsony hoe nanahoana nizay Gérard fa tonga andao amin'izay andesika zay efa voalohanao daholo ngamba izay ny raha nosotroanao rehetra teo hiditra midingana mararaka indray sika izao nento feno zao vao tonga ianao za azy efa tonga talohanareo teto fa mbola nandeha tany hoaniko mo tonga eny nandehanao ke mba tia zavatra koa ianao tiako ino ry nento tia solomaso be toy ny tapy maso tsovaly tiako milo tapina ny endrika manontolo io ndray nento kiny ty mampisento ny teniko ve efa avinandro ve aloha mialy midingana manaraka anao atao ao vonina very mialy eny tompoko miaritra kely ianao fa hanana ny soa hodaboana mafy ny lamosinao mandra-pivoaka raha iny eo ambavanao eo alefa andeha aloha ny antoka raha manontany madama dia efa nay tanàna hoe izy fa tsy te hijery anga ianao lasa mialy mijaly loatra ianao ka miaritra zavatra maro noho ny fitiavana lehilahy ray mialy fa mbola aiza marary anao tsy efa nisorany Saondra fanafody ve ny tenanao eny fa mbola misy reko marary kely ihany tena valaka be koa andao fa efa entiko any am-pandrina ingenao zao eo mitehanamiko hitantana sy anoana anao ary malalako asa matahotra mihitsy hoeto Gérard eo anilanao foana eo mitoetra amin'izay moramora ao zay ao roako kely indray aloha Gérard oka re aloha ny orokoroka mialy malalako ianao anio eny zao no fotoana isambarantsika roa voalohany kia Gérard tiako ninao latsy vanina mialala eo olo efa malemilemy io ve dia mbola raroton'lahy ihany tadiavin'lahy olana feno zalahy ve mamelo tontondry ary ty sahako olo ty satria mitady an'olana ny olo tiako alahy vao mikitikitika ny mialy fotsiny alahy nanomboka tamin'izay dia efa fahavaliko ary tena fahavaliko olo tiry feno so de veriny lafa anaiky mora foana zao ataony lanzao ary rahako na anaiky alahy na tsy anaiky ary mandehana fa so de vilesiko amin'ity mpanjaka be ny tany ty eo ny lohany lahy hitany latsary zany feno ianao tokoa ve io mialy malalako za tokoa ty ao merina dia andaotsika hialy eto feno fa hoana ny nahatafidiranao tato hatrany tato ka efa fantatro fa tsy maintsy hoentiny ety ianao zany efa tonga taloha tato amin'ny manaraka toy iza nandresaka fa andao aloha andeha fa sao dia tratra eto atsy ambadika atsy ny motoako
any ambopotsika vao mijanona ndao e. Alay vao mpoketrako. Efa voariko meloha tato-dolo ny entanao rehetra e. Ndao amizay ary Feno. Ahoana hoe ry Gérard? Zany jereo fa mivoto mihitsy ny masoko. Saika mbola ho velesiny lery tamin'le hazo be teny an-tanany ange ary madamo Saondra e. Tsy napoziko ifeno anao toy izany e. Za kosa aloha tsy hanaiky mora an'izao Ohatra ienonao ve zany Saondra? Ie, sa toa iveran'ny vavahady eo ane izy zany e. Ory zareo Polisy mifatireo polisy. Maninona? Polisy. Efa tsy de maninona velo i miala e. Ie, efa tsy de maninona ka. Ka ateriko modany aminareo amizay zany ko. Nanahoana tokoa izay ny fitaintaina ny tata sy mamy. Rondry rery no mahafantatra fa nandeha hidy zanona any amin'ny madamo Saondra. Feno mba ampindramo ny findainao indray hoe hiatsoka ny Rondro. Ny aty hitako izay nanjavonany. Tinge ny findainao fa tsy very. Feno, mifataizana tanao an'ity. Tena mila fanazavana be Feno. Eny atsolo Rondro. Aveo tsika asianao miresaka. Fa ahoana e? Ory Feno nitazon'ny polisy no madamo Saondra satria nilazainy Rondro any dada sy mama ny tena marina. Polisy avy hatrany no entin'izy ireo tao hatrany madamo Saondra. Ary Gérard sy neny Ramanga no entiny raha vao tsy hita tao Lazaiko Rondro teo hoe aza mbola miteniteny fa tsy maintsy ho avy any Miala, za no miteny aminao fa olona mendrika nogadrainy madamo e. Za koa tsy afa miala amin'izao raharaha zao satria ndray petsapetsa taminy. Ndray petsapetsa hono famitaam-bahoaka, famoronana, fampiororona. Zany angeny nataon'ny madamo Saondra fidiram-bola tamin'izay de tafaroboka niaraka tamin'ny koa satria tianam-bola. Tsy nentina hita asa tsara koa de niaraka taminy. Asa maizina tanteraka nefa ny natao raha ny tena marina ary mialy de ny ody famorena ny tena nanany madama fa tsy marina reny hoe fahitana rehetrarehetra eny satria ireo olona tonga ao aminy rehefa mivoaka de aranay. Misy maromaro zay nefa voatokana anao an'izany. Efa be ny voafitako ohatranao ry miala de olona ny Saondra koa zany ianao Feno? Efa vao manadolo ny zavadrehetra saingy asa izay nahazo ary efa tojanao fa tena raiki-pitita aminao na de efa maro aza reto vavy natotoanao ny akabazan'izy ireny. Misy nefa ramatoa ao koa rehefa maloto ara-pitondratena ka tsy misy mahasarika ny avaka tao anatin'ny marina ry miala. Lala zany ry Feno. De mbola nareo koa ve ny nampitahotra? Neny Toramanga le mpanakorotana anao tao amin'ny Rondro. Za kosa isan'ireo nampiororanao le niseho teo amin'ny varavarakely, ny salobina lamba sy le nisafiny tarehinao. Ireo feon-javatra isan-karazany de tsinona fa efa voarakitra kapila dolo reny. Feno, tena mahavita nareo. Nahavita. Nampiaka hoe mahery koa madama. Manomboka izao de tsy ino andre mpanahody reny tsony De no hitovy ihany nanaovanao an'izany Za no adaly manana ny olo tsy manana. Raha ny tena marina za nitara taminy. Nataoko izay fihetsika rehetra. Lazaiko taminy fatiako izy. Nanenenako zany ankehitriny fa saika hamotika ihany fa molamolana. Miala, manginy okizay. Manomboka izao mahaiza mamindra ary aleo mandeha amin'ny fahitsiana sy ny fahazavany aza manaraka ny lalany maizina tsony. Misaotra ry Feno ary aza matahotra fa tsy hitory anao fa ary madama tsy maintsy hizaka ny ratsy nataony rehetra. Tsy hitory ahy ianao nefa zareo tsy maintsy hanondra ao namany nge. Feno, tokony hisaotra azy bebe kokoa. Raha tsy izy tokoa tsy tonga teto anatrehany tata sy mama satria efa niketrika zavatra ratsy ho ary Gérard sy ry Saondra. Natoro ny Feno any zavatra anontana ny ody rehetra de ny fanaovana andreo fiadiana rehetra. Feno, malahelo azy zany nefa izy na ny nimero any aza tsy mba hananako akory. Nanesika azy andeha de hoe so izy ahita ka hikatra ihany koa. Ary de izay koa no masaka tao an-tsaiko raha nanatitra izy.
hitako nangay ahy iry sy mijery aho. Ilana anao fa nitira manga gadra ihany. Lanila mihitsy izy ity ry saondrako. Roviny ry 5 taona esorina ty amponja. Loza nanjoantsika ko. Be loatra ireo olona ny ampangatsika dia niandrikendry toana koa ny sasany. Raha vao iny tonga iny ny polisy dia avy daholo zareo nalaroroatra ny tory. Tena mba loza. Vetivety dia mivoaka gazety. Afa baraka amin'ny tany mamony. Ity Gérard ny arafesina tamintsika e. Sady voaroaka tamin'ny asa no manefa sady amam-bolana. Vady Androgela izay efa likiliky taminy ihany koa izy noho ny fanilikiliany azy. Mba lasa iza tokoa feno e. Milaza tsy mahita azy ireo namany tonga mamangy antsika ity fa ahoana ary? Ase. Tsy nandositra sy ny afina toeram-piara-miasa amintsika koa ve izy e. Fa dia sika rero mizaka ny sazenjana. Raha vao afaka eto dia ody any an-tanindrazako. Tsy tezany eto Antananarivo etsony a. Za moa mba ho aizy. Tsy tokony higadra toy izao tsika raha tsy le namany miala iny. Okizay e. Na itenina eo ianao na itenina efa migadra zao. Soa aza fa mba mahalala ny soa natao azy ihany ireo namana sasany ka manaritra sakafo aty. Fa tsy hoe nanary tanteraka. Satria efa tia maizina sika e. Eny, soa ihany koa fa mba azo itokisany rakoto amin'ny fiandrasana ny tanànanao sy ny fanananao ao. Okizay ny resaka e. Andao atory amin'izay. Ndao ary. Wai, feno, manao ana? Manao ny mialy. Fa ahoana nahitanao ny toeram-piasako? Betsaka ny momba anao ny fantatro nge. Midira aloha aty amin'ny biraoko e. Zao no aty aminay, mipetrapetra. Fataiza foana ianao e. Efa nitady anao tany Ambohipo. Na dia ny telefona koa aza moa dia tsy nataonaoko. Sa nanambady? Nanambady ve? Ndry, tao amin'ny Sento? Tany ambanivohitra e. Tsy nentina hitasa. Ny tena koa moa tsy dia manana fahaizana firy. Dia efa nanabe vonontany re. Asa tsara re zandry feno a. Ka inona ny vaovao tiry miala? Tsy dia mbola misy ambara fa zao e. Sao mbola manindrery zao foana. Dia mbola tsy misokatra ka ity olo-kafa mihitsy ve ny fonao ry miala? Sa mbola hitovy foana no... Aza toizana tsony. Efa lasa mankalazo ny foko. Miandry ary feno a. Miandry izay olona tena tia. Ary fa manina ianao no miondrika? Adala hono izay ty e. Marary saina kosa ireo tiana efa tsy tiana. Iza ny tiana olona saina amin'izany? Tenako ihany ka. Fantatro. Mialy. Feno a. Ianao mihitsy no nandrasako raha tena izy tsy miova ny fitiavanao aty. Raiso ny tanako. Mialy malalako. Tsy hiovanao vinanao ny fitiavako anao e. Ary tena izy fa tsy kilalao. Asa maizina? Tantara no soratany Soza Marie Yolande. Ireto avy ireo nanomiaina ny tantara. Vantso, Ny ravo, Liv, niaraka tamin'ny Rakotsy, Sinezy, nandray feo, tovy razana mamonjy, nanantotosa, Ianjary Livo.